Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan la feoni fanantena ni tundato kiazava. Isika dia manana ray ao an-danitrao, dia ilay Andriamanitra mahery nefa be famindrampo. Io Andriamanitsika io dia tsy mba diso no oviana no oviana, tsy mba tara fa ara-potoanany azy ny zavatra rehetra izay nomanino antsika. Noho izany matokisa ny fotoanany, miankina amin'ny teny fikasany, mahareta amin'ny valim-bavaka omeny, mino fa afaka manao fahagagana ho anao izy, ny falia amin'ny fahatsarany. Aza miaya fa eo anilanao mandrakariva Andriamanitra, ary niza ianao na izanaiza misy anao, tsaroa fa Andriamanitra tsy mba diso ary tianao mpanoty izy. Noho izany mendrasa ny Jehova ianao, matoki ary ao ka ahery ny fonao. Eny, mendrasa ny Jehova, ankino amin'i Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:20, andininy 4:7, Salamo 7:30, ny andininy 5. Amen. Miteni ni Baibuli hanisanandro mufunaina raiswawampu fazamalaina fatumuchani andiza. Faiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. Ankasitrahana mandrakariva ny fanarahano tsy tapaka izao fandarana izao, miaraba, mirary soa ary maniry indrindra ny aretanao hatramin'ny farany iaino izao fandarana izao. Dia namanao lantormisa joely no mitafa aminao a, namana naridiana no eo amin'ny lafin'ny teknika. Amin'ity anio ity indray a dia mbola toy ny resaka nataontsika teo aloha no horesahana zany a, dia tsino zany fa ny fifandraisana eo amin'ny samy tanora, fifandraisana ny tanora sy ny ray aman-dreny a, ary ny fifandraisana eo amin'ny manodidina izay tsy tokony ho adinoana mandrakariva fa antony fandrosoana, antony fivelarana, antony fisokafana eo amin'ny fiainana izany, ary antony mampandroso ihany koa ny fampiroboroboana sy ny fampivelarana izay fifandraisana izay. Koa amin'ity anio ity dia hijeritsika hoe ao anatin'izany fifandraisana izany matetika misy ny tsy fitovian-kevitra, misy ny fahasamihafan'ny fomba fijery, ary misy ny atao hoe fahadisoana eo amin'ny hevitra izay avoaka na fahadisoana eo amin'ny fiheverana. Matetika mitranga ny olana satria ny anankiray izay mihevitra azy ho marina dia avy hatrany dia manome tsiny ilay olona izay heveriny ho diso. Voalohany aloha, ninonina fahadisoana olona anankiray dia tsy tsara raha ianao izay mieritreritra ho marina no mametraka ny tenanao ho mari-pandrefesana ahafahanao mandrify ny tsy fahamarinan'ny olona anankiray. Fa na ianao koa aza dia tadidio tsara fa tsy tanteraka, ary manana ny fahadisoana sy ny fahalemena ianao. Koa raha izay no mitranga dia zavatra tsotra no tokony ifampiresahana sy ifampitenenana. Raha ohatra zany ka manao fahadisoana na misy tsy fetezany teny na zavatra ataon'ny olona anankiray
dia tsara ianao a mampiseho azy ny tsy mety sy ny tsy mampitombona amin'ny heviny amin'ny alalan'ny teny na fizanteny mampieritreritra azy na mametraka fanontaniana izay hivirany izay tokony atao na atonga azy antany izay tokony atao. Izany hoe tsy fitsarana no ataonao fa miresaka mampieritreritra azy amin'ny alalan'ny teny na fihezanteny atonga azy ho tonga saina. Ka ao anatin'izany dia tsy hitratrevatreva mihitsy ianao miresaka an'izany aminy hoe tsy mety ny izany hevitra ho zany, fa amin'ny fomba tsotra, amin'ny fotony no ilazanao azy ary milaza mazava tsara aminy ny hevitry ny tena, indrindraindrindra rehefa manontany le olona anankiray. Raha ohatra zany ka manontany anao le olona izay neverinao hoe tsy mety ilay nataony, dia azonao atao tsara ny milaza ny hevitrao, ny fahitanao azy. Raha ny hevitro, raha ny fahitako azy dia ohatr'izao na ohatr'izao ny tokony atao, fa aoka tsy hanintsiny mihitsy hoe ny hevitrao zany de diso, tsisy elana azy. Tadidio tsara fa ny hevitra rehetra aloha de tsy voatery hoe diso avokoa, fa anjaranao fotsiny miaino ilay hevitra ary anjaranao ny manoro ny mifanakalo hevitra amin'ilay olona everinao fa manana hafadisona. Ka rehefa avy milaza tsara amin'ny hevitrao ianao, ny hevitry ny tenanao manokana indrindra raha manontany izy, dia miara-mihevitra aminy izay mety ho vahaolany, izay tsy voatery hoe hita avy hatrany, fa ilaina anokanana fotoana manokana na iverimberenana ilay izy, satria indraindray dia vahaolana sarotra ilay izy, dia ianao zany sosokevitra fotsiny ataonao fitarihana miara-mihevitra aminy izay mety ho vahaolany. Izany hoe satria ilay olona anankiray, le namanao na sandrinao, zokinao na indrindraindrindra na ray aman-dreninao na zanakao no manana olana, de izy mahafantatra an'ilay olana, izy miaina an'ilay olana, dia anjaranao miara-mihevitra aminy fotsiny fa tsy anjaranao no manolotra vahaolana, satria misy fotoana izay heveriny hoe tsy vahaolana avy aminy zany, fa vahaolana avy aminao ka tsy anatanteraka izany izy. Koa mino sy matoky izahay fa anao anatanteraka izany fiaraha-mihevitra vahaolana zany ianareo, dia isy mandrakariva ny firindrana ara-piarahamonina miainga ho tokantrano. Makeny amin'ny fiarahamonina isan-karazany, na trany ampianarana na treny an-dalambe, na izanaiza misy ianao, dia aoka mba hipetraka mandrakariva izay hoe fiarahana mikatsaka ny vahaolana ilaina mba ho fampandrosoana ny tsirairay, hampandroso ny tsirairay, hampandroso ny fiarahamonina ary hampandroso ny manodidina ihany koa. Dia antenaina fa tsy raraka an-tany zany fifampiresahana zany, fa mba samy ahay mamakafaka, andinika ary andray fanapahan-kevitra ny tsirairay ho fampandrosoana zany fomba fifandraisana sy fifampiresahana izany. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay ndray no masakazona tolotra tamin'ity androany ity a, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Nefa tsy
Jesu avieni andanitra ampaerezo Jesu mba hatokiana ka ibanjina ilanitri uvununi aino ilay feona zay antso aiwe avy tarika tia ray namako maroda enandana tsinandray ny vonjylomena varina milalao sy miliary ka manao mietokodory ampahereza Jesu mba hatokiana ka ibanjina ilanitri uvununi aino ilay feona zay antso aiwe avy manontany tena hoe atraizao ny famendreanananako fa Jesu milaza fa ho avindray mahakay ho any andanitra ampahereza Jesu mba hatokiana ka ibanjina ilanitri uvununi aino ilay feona zay antso aiwe avy AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena mahafaly tokoa ny mahafantatra fa tsy diso amin'ny fotoana ifanaovantsika indray ianao izay efa zahatra manaraka izao fandaharana izao faly ihany koa ny miaona amin'ireo zao vao samba ny androany no andrenesana izao fandaharana izao ny namanao Stefan Razafiany no manolotra ny arahaba sy ny firarintsoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy mpamonjy antsika ary maniry ny fiadanany sy ny fahasoavany ho aminareo mandrakariva fa araka ny fanaontsika dia manasanao mba hiara hivavaka isika alohan'ny hiainona izay teny no fidin'ny Tompo homena ny tsirairay androany hivavaka isika. Jehova Tompo rainay izay ihany an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay nomenao ho faty teo amin'ny toeranay teo ambony hazo fijaliany Kalvari no anatonana anao indray ankehitriny ary Jesosy Kristy izay mitsangana ho mpisorona benay ao amin'ny masina indrindra eo anatrehanao ankehitriny mangataka anao Jesosy mba hitondra izao vavaka izao eo anatrehan'ny iray mirakotra ny fahamarinanao ka mba hoanitra kasitrahany eo anatrehany ene izany vavaka izany ary raha ianao no mangataka ao anay dia azonay antoka fa hivaly fitahina, hivaly famelan-keloka, hivaly famindrapo, hivaly fahasoavana ny vavaka izay ataonao. Ko dia mba eto amin'ray Jesosy ny andrany ny anjeliny amin'izao fotoana manokana hiainonay ny teninao izao, mba tsy hanelingelana ny lena ny Satana anay, irao ny fanahy masina mba nomena fifantohana feny. Ary ok izany fanahy izany ihany no ampanankeri ny teninao amin'izay rehetra miaino amin'izao ory izao indrindra, dia homembo ny nahitra ianao noho ny asanao eo amin'ny fiainanay fa tsy noho izay ataonay akory.
amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka misaotra tompo. Amen. Eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra tsy hankanavaka dia misy vanim-potoana mahakely ny hery sy mampivalaketraka ary mahakify tanteraka tokoa. Fotoana mahafeno alahelo ny fo, fotoana isiany toe-javatra mahavaka ny saina, indrindra nge rehefa hiara ny fizahanttoetra mandritry ny fotoana maharitra amin'ny fahantrana sy ny zava-mahory ianao. Vanim-potoana izay mahatonga antsika heritreritra indraindray tahaka izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 47:7 ny tapany faharoa, manao hoe: miafina tsy hitan'i Jehova ny lalako, ary mielina tsy hitan'Andriamanitro ny rariny tokony ho ahy. Ararotin'ny Satana raha teo koa ny toe-javatra toy ireny ka ampisehoany ny baribary izay mety ho fahadisoana nataonao mba hisariana anao tsy hahatoky an' Jesosy sy salasalany amin'ny fitiavany, ary mety ho tonga trany amin'ny fahatapahany fifandraisanao am' Jesosy mihitsy aza, ka handetika ny fanahinao ao amin'ny tsy finoana sy ny famoizam-polalina, ary farany aza dia mety hateny mihitsy ianao manao hoe: aleoko maty toy izay miaina toy izao manjoa izao. Ry namako, tsy ianao irery fa notahirizin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly ihany koa ho asy ho anao mazava loatra fa efa nisy olo malaza teo amin'ny finoana na hateny toy izany tany aloha rehefa feno ankiviana lalina sy famoizam-po izy. Fantatrao avy hatrany ny tiako lazaina dia tsy izy izany fa ny mpaminany Eli ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka 1:7, 7 ny tapany faharoa, izay nilazany hoe: dia nangataka ho faty izy Eli io ka nanao hoe: aoka izay, alao ny haiko ankehitriny Jehova o. Efa henonao koa angamba ny tantaran'i Joba sy izay zava-doza rehetra ny anjady taminy, dia izao ny teniny ao amin'ny Joba 7:2-9 manao hoe: aleoko kendaina ho faty toy izay mitofezaka misarin-karana. Ohatry ny tolana izany, tsy tatiko intsony fa tsy ho velona ela, zava-poana ihany ny androm-piainako, ka velao ilamina amin'izao aho. Amin'ny dikateny iombonana no namakiko azy. Baiboly dikateny iombonana na DM. Tsy navelan'Andriamanitra ho irery tao anatin'ny famoizam-po lalina na azo azy anefa izy rolahy ireo, ary tsy niainy sy tsy namaly azy araka ny fangatahany ny ho faty koa izy. Ho an'i Eli, raha vakina ao hatramin'ny farany ny bokin'ny Mpanjaka 1:7, dia Jesosy mihitsy no nandroso sakafo manokana feno otrikaina mampahatanjaka ho azy tany anefitra, ka nahazony nandeha tongotra 70 andro sy 70 alina. Ary tsy izany ihany fa nahazo baiko avy amin'i Jesosy koa izy manao hoe: mitsangana, mandehana, fa mbola misy iraka hafa ampanaoviko anao. Ho an'i Joba kosa indray dia voalaza ao amin'ny boky ny Joba 7:1 fa namaly azy tao anatin'ny tafiodrivotry ny fiainany Jehova, ary nampahafantatra azy ny fiandrianany sy ny mahatompo mpandahatra azy izao rehetra izao, ka nahatonga ny Joba hiaiky ny elony sy bebaka noho ny tsy fahatokiny an'Andriamanitra. Ary ambonin'izany dia nahazo izao teny fikasana izao izy ao amin'ny Joba 2:9-12 manao hoe: fa ho adininao ny fahorianao toy ny rano efa nandalo no ahatserovana ho azy, ary amirapiratra lavitra nohony ny mitatao vovonana ny andronao. Na dia sendra manjombona aza dia ho tonga tahaka ny maraina, hatoky ianao satria misy fanantenana. Ary izao no noraketin'ny Baiboly ho lazainanao androany ao amin'ny Joba 2:7-12, raha toka misedra sy mivelona toe-javatra toy izany ianao
hoy ny tompo manao hoe ary Jehova nitahy ny afarany Joba mihoatra noho ny voalohany. Ary amin'ny 10 amin'ny 12 izy dia manao hoe ary Jehova nampody ny fiadanany Joba. Ry namana izay miaino ankehitriny, ho anao koa ireo teny fikasana nataon'i Jesosy ho an'ny mpamina any Eli sy Joba ireo. Nanadino any Eli tany amin'ny tany hevitra nisy azy ve Jesosy? Tsia, fa nikarakara azy manokana izy ary niteny azy manokana izy. Nafoy an'i Joba tao anatin'ny tafio-drivotry ny fiainany koa ve Jesosy? Tsia, fa namaly azy izy ary nanome fanantenana ho azy rehefa niaiky ny fahadisoany sy ny bebaka tamin'ny tsy finoana izy. Tsy niova ny fitiavany azy roalahy ireo, natao anatin'ny fotoam-pandresena manetriketrika sy feno fitahiana, natao amin'ny vanim-potoana feno fahakiviana sy famoizam-polo lalina izany. Misy vehivavy iray antsoina hoe Ellen White, nomen'Andriamanitra teny toy izao ho azy sy ho anao koa. Jesosy Kristy dia tsy mandao na mafoy na oviana ireo izay namoizany ny ainy. Mety manadino azy isika, mety horesin'ny fakapanahy isika, fa tsy hanodina ny tavany na oviana ka tsy hijery ireo izay natongavany teto an-tany mba havotany tamin'ny alalan'ny rany izy. Ho famaranana dia ho Jesosy aminao hoe indro efa vitako tomboka vatsa eo pelatanako ianao, ary ny mandanao dia ho anatrehako mandrakariva. Isaia 7:20. Tsy manadino anao izy. Eny, fa na dia mety anadino azy aza ianao, satria tiany amin'ny fitiavana tsy miova ho mandrakizay ianao. Ary veriko indray ilay teny izay avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra novakiana teo aloha manao hoe Jesosy Kristy dia tsy manadino na mahafoy ianao na oviana, dia ianao izay namozany ny ainy. Mety manadino azy isika, mety ho resin'ny fakapanahy isika, fa tsy hanodina ny tavany na oviana ka tsy hijery ianao izay natongavany teto an-tany mba havotany tamin'ny alalan'ny rany Jesosy. Tadidio izay teniny izay, fa avy aminy fa tsy avy amiko. Izay koa no hanomezako mandram-piaona ho anao indray amin'ny manaraka. Maire zary. Sambatry izay manananao, piay sady mpamonjy satry mahery ilay tananao. Lay any mahavonjy na dia maro azy rafavalo, mitady aningotrany aiko ny tananao ihany no toky miano ay amin'ny lalako na dia maro azy rafavalo, mitady aningotrany aiko ny tananao ihany no toky miano ay amin'ny lalako Darika ny salama. Izay manananao, pitondra ny fiainanay satriko efa nananao. Lahery hatramizay na dia maro azy rafavalo,
mitondra ialaminao ny tananao ihany no toky AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Faly miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray izahay. Anisany sakafo tsara, mahasalama ary mahasoloena ny tsaramaso. Tsy mahagaga ary raha betsaka tokoa sika ny mpankafy azy ity. Ankoatr'izay dia anisan'ny fidiram-bola tsara tokoa ny tsaramaso. Ko mahafaly anay ary ny hanolotra ho anao ireo teknika tsotra mba hampahombo ny volo tsaramaso azo ampiarina tsara. Dia minofinaritra ary miaraka amin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana. Misy fepetra vitsivitsy ary azo ampiarina tsara takiana amin'ny volo tsaramaso mba hampahombo ny fambolena. Voalohany indrindra aloha raha eo amin'ny toetany dia mila tany maivana tsy mitana rano ary betsaka akora organika ny volo tsaramaso. Averina indray izany fa ny tany maivana izay tsy mitana orana ary betsaka akora organika no ilaina amin'ny volo tsaramaso. Rehefa mamboly ihany koa isika dia tsy tokony ho volena ao aorian'ny volo izay mitovy karazana aminy tsaramaso satria manjary tsy maharaka ny filan'ny tsaramaso izany ny sakafo izay tokony havela azy eo amin'ny tany. Eo izany ny lojy, ny soja sy ny sisa dia aza volena izany ao aorian'ireo volo izay mitovy tarika aminy ny tsaramaso raha tianao ny ahita fahombiazana. Raha ny toetrandro indray no jerena dia tsy mahataty oram-be sy rivotra ny tsaramaso. Noho izany dia mila arovana izy amin'ny rivotra sy ny oram-be rehefa mamboly ny tsaramaso izany sika. Ary aorian'ny fotoana ny orana ny tena azahoana vokatra tsara raha ohatra izany sika ka hamboly tsaramaso. Andenge hojerentsika kely hoe fotoana inona izany ny tokony hambolena tsaramaso raha atao voly an-tanety izy. Ny fotoam-pambolena voalohany izany araka ny efa mahazatra antsika dia ny fahavaratra ny fotoana fambolena tsaramaso. Ary ny fotoam-pambolena faharoa kosa dia any amin'ny volana fevrie sy ny marsany ny fotoana tokony famafazana ny tsaramaso ihany koa raha voly an-tanety izany no atao. Raha antsika izany ireo fepetra ireo dia miody sika any amin'ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jona no any. Averina indray izany fa misy fotoam-pambolena anankiroa azo sika atao amin'ny voly an-tanety raha hamboly tsaramaso isika. Dia ny fotoam-pambolena voalohany ny fahavaratra ary ny fotoana faharoa kosa dia ny volana fevrie sy ny marsa no any. Io izany ny fotoana fambolena faharoa. Dia ny fiotazana kosa dia ny volana Mey ka hatramin'ny volana Jona. Mety atao voly avitra ihany koa ny tsaramaso. Noho izany dia azontsika atao ny mamboly azy eny an-tanimbary amin'ny fotoana ny voly avitra. Fa raha hamboly izany sika ny fotoam-pamafazana raha amin'ny voly avitra atao eny an-tanimbary dia ny volana Jona sy ny volana Jolay eo izany ny fotoana famafazana eny an-tanimbary raha hanao voly avitra amin'ny tsaramaso isika. Dia miody izany sika any amin'ny volana septambra ka hatramin'ny volana oktobra no any. Izay izany aloha ny fepetraka ampobeny amin'ny toetrandro sy ny toetany mety amin'ny voly tsaramaso. Fa manaona kosa indray ny fomba fikarakarana ny tany raha hamboly tsaramaso isika. Voalohany indrindra aloha rehefa miasa ny tany isika dia mila zezika.
ka araraka alohan'ny asanany tany ny zezipahatra raha mboly tsaramaso isika. Dia asaina lalitra ny 20 ka hatramin'ny 25 santimetatra ny alalin'ny tany asaina, dia alevina tsara any anatin'ny tany any zany ilay zezipahatra. Avy eo dia potipotehana amin'ny angady ny bainga. Io zany ny fomba fikarakarana ny tany. Rehefa vita izay ka amboliny tsaramaso amin'izay isika na amafy ny voatsaramaso, dia mila atao volo manaratsipika ny tsaramaso. Ka mila mandrefy zany aloha isika. Eo amin'ny 20 santimetatra eo ny elanelany tsipika tsirairay, na ataontsika manaraka ny lavany zany na ataontsika manaraka ny sakany. Dia amin'iny isaky ny 20 santimetatra iny zany no ametrahantsika ny tsaramaso. Afafy manaraka ny tsipika ho isika, dia ny alalin'ny lavaka izay ametrahana n'ilay voatsaramaso zany dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 santimetatra eo. 2 ka hatramin'ny 3 santimetatra ny alalin'ny lavaka, fa ny elanelany lavaka tsirairay kosa satria atao volo manaratsipika izy. Izany hoe ny elanelany tsipika tsirairay zany dia eo amin'ny 20 santimetatra eo na manaraka ny lavany na manaraka ny sakany. Dia tsy atao fafikatrana fa voatsaramaso 2 isan-davaka ihany no atao rehefa mamafy ianao, ary dia arahana zezipahatra masaka tsara eraky ny tanana isan-davaka ny tsaramaso zany rehefa mamboly azy isika. Miankina amin'iza tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao ny mpanoratra Rila ary Naritiana. Mba tovy bebe raha matony loka fa aza deka ihatra sala amin'io atao inona daholo rio? Fa ny rariva sy ny rapitso maraina ve tsy heverinao mihitsy raha lody ny androany ihany ny fantatrao, sady izy dakoa anie mbola tsy tonga. Tsy amelana zany ny ankizy amin'ity tendabe anao ty. Zanga miteny an'izany raha miry Inona indray ny anao tsy alatsinainy, tsy talata, tsy alarobia fa mandritra ny herinandro ohatr' zao foana. Amin'izay intelo na in-efatra miova ihany ny lokanao mandritra ny 7 andro. Zany kosa ve raha miry dia ka tsy tsara ve zany loka in-telo na in-efatra miova zany ry lody samy manany tsara antsika. Ny anao ny loka latsinay maraina talata riva vo azo lanina. Amin'izay raha voatra ny loka efa miova loko vo tsy asiana ambony tsony, ary tsy vitan'izany fa mila tsy ho hitan'ny sotrotsony hoe misy loka na tsy eo ambony vary. Leo ara matotia mba moramora kely vavanao ry lody fa mahamenatr'olona, sady alao oma kely toy izay mandro fotsy rangaty atovy ariko rehefa tratra ny tsy fanjary-tsakafo ireo zazy ireo, zay ianao vo tonga saina. Ka tsy tsaronao ve ny faty antoka voana azo antsika tamin'ny fambolena tsaramaso teo irobaroba ahoana indray ny olona manana no ifaninanana? Angamy robaroby finina indray ny anao efa fahazaran-dratsy sady zaza misy ararotiny hitady vahaolana raha-matoa ho hitanao zany. Mahadola mihitsy zao zava-misy zao, mba miasa mafy ihany ny tena nefa tsy hita hoe ahoana. Ko maninona nefa raha izany andeha avadika zavatra fandray efa tsy hamokatra ihany ko. Ka jereo ane ny fienany ny vokatra azo nefa mba anarany nampitombo masom-bolo zezika betsaka, ny volalany, ny fotoana tsy amboly tsony zany ny tianao lazaina. Dia anao inona? Fenao ve mivadikondany? Ohatra hoe maninona randa amidy ny tany fambolena aza medaladala raha miry makarary andoha ianao. Ora lody fa ho aiza indray ty ianao angatsy sakafo nefa eo miady akanina fotsiny. Na ny resakao na ny varinao samy tsy ahitako tsirony daholo fa leo
aleo alohandre eo rehefa apiako ny lokanao raha zay zany foana e. ome an'ekizy e. karakara be raha zefa sy mokotra mihitsy izany a. ahoana raha lody a manomanomana kely an'reto masomboly reto aloha fa efa mafiko. ay enareo koa ve zao tsy efa vonombonina tsara daholo ny zavatra hitry tsaramaso ve tsy namelo ny vokatra tsaramaso tamin'ity raha zefa fa tiantokaza no azoko afany tamin'ny roa taona sy ny 3 taona lasa salany nampanofinofy fa angamo tsy hoe nanitatra tany fambolena azy akory nareo araka ny nazavainy miry vadiny miaza toa hoe nampitomboina mihitsy ny zizika sy ny masomboly. ny tany tsy nitatra fa ny maso-karena azy no nitombo raha zefa afa ho any tamin'ny roa taona lasy. ka so de nisy fipetra ny fambolena tsy narahanareo tsara kosa ary variana tamin'izay nahazatra fa iny foana nareo. ko io ve raha zefa no asa tao isan'andro de ho ataoko totoa ka tsy hoe manao kototoa raha lody a fa tsaraina trano ny zavatra atao mba hisy vokany tsara ihany koa e. dry atsaraina hoana ka tsy misy an'ireo fepetra mila arahana avaozona satria mitahaka izany ny toetrandro ny toetany sy ny sisa sy ny sisy e. raha zefa ahoany zany ve no nahitanareo fahombiazany ny voany no alalana azy hoe mety ve sa tsy mety raha lody a. zany no mampaharisika anay satria nahitanay tombontsoa ny fanarahana an'ireo fipetra fambolena tsaramaso amin'ny tsipriny. ay raha zefa mbola azonay tanterahana ihany ve zany amin'izao e. fa nahoana ny tsy ho azo e. ka ny teo ampelantanana zany ripake ny vavandrameri sy ny fahirany mangony fotsiny. tsotra ny fipetra tsy mila vola be raha tiana ny aomby amin'ny volo tsaramaso de ny toetany aloha ny jerena voalohany tany maivana tsy mitana rano ary betsaka akora organika no mety aminy zay aloha mba efa fantatra kely ihany fa zao tsy tokony ho volena oriana ny volo ray karazana aminy tsaramaso toy ny hoe ny lojy ny soja sy ny sisa sy ny sisy teo zany de fa nahavoanaiko ka hoe hoa namokatra be le tsaramaso tao aorianan'le lojy de nitohizana kinanjo zao reraka kosa ny tany raha lody a. izy aloha lasa tsy maharaka ny filana ilaintsony ny tany raha volo mitovy karazana amin'ny foana no afandimby eo lasa tsy ampy sakafo izy de sojanina tsy afaka mamokatra firitsoa ohatra ny olona ihany io setia mila sakafo miovaovy manaiky 100 amin'izany teninao zany raha zefa akoatr'izay koa tsy mahatatorana be sy ny rivotra ny tsaramaso setia de noho zany mila rovana amin'izany zany ny toerana ambolena azy. akoatr'izay koa aorian'ny orana zany ny tena azahombokatra tsara amin'ny volo tsaramaso fa fotoana inona zany ny tena mety tsara raha zefa raha voly atanety zany no atao amin'ny tsaramaso de misy fotoam-pambolena roa ny voalohany ny fahavaratra dia ny faharoa
manomboka volana febroary sy ny volana mars. Io ny fotoam-pamafazana ny masomboly. Dia any volana May sy ny volana Jona no fanotazana. Mazava toy ny masoandro be lohataona Razefa. Fa reo ihany zany no fotoana tena mety. Tsika atao tsara ny voly avitra raha lody a. Eny atambary. Ka ny volana Jona sy ny volana Jolay no fotoam-pamafazana amin'izay. Dia any ny volana Septambra sy ny Oktobra ny kosa ny fotoam-piotazana. Tsotra ohatr'izay anie le fepetra raha lody. Voaraiko tsara ny lesona ringatia. De mbola misy fepetra hafa koa ve? Eo amin'ny fikarakarana ny tany fambolena. Rehefa hiasa ny tany fambolena tsaramaso ianao raha raozezim-pahatra aloha, zay vao asaina ny tandringatia. Apetraka eo ambonin'ny tany asaina zany ny zezika. Zay mihitsy. De asao lalina tsara avy eo ny tany hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 santimetatra hatrany ho any ny alalin'ny asa. De zao aleveny tsara ny anatin'ny tany any reo zezika reo. De potsipotseho tsara ny bainga, vonona ny tany fambolena ringatia. De misy refony ve zany ny fametrahana masomboly? Diniako eto manko oatra ny kelikely ihany reto masombolonareo reto ho ampy ve reo rangatia? Ampy tsara mihitsy reo raha lody izy io hoany tsy atao fafikatrana ni. Atao volo manara-tsipiky. Tadidio tsara fa atao 20 santimetatra nelanelan'ny tsipika manaraka ny sakany tanimboly. De 20 santimetatra toy izay koa ny soritra manaraka ny alavan'ny tanimboly. De amin'ny 20 santimetatra iny zany no ametrahana ny lavaka tsirairay asiana ny voatsaramaso raha azoko tsara. Zay de zay mihitsy. De zao 2 santimetatra ka hatramin'ny 3 santimetatra eo ihany no atao alalin'ny lavaka tsirairay. Ary masomboly tsaramaso 2 isan-davaka ihany no arotsaka ao. Fa tiantoka maro lavaka ny anay Razefa. Lalina zany. De zao mazava ringatia. Eno hafa zao rehefa vita zay de arahana zezim-pahatra masaka tsara eran'ny tanana isan-davaka ny voatsaramaso. De zay mazava ringaroa. Fandaniam-potoana, fandaniam-bola fotsiny kay le fahafikatrana hatr'izay. Ka hoe rehefa betsaka amin'ny masomboly voafafy de tokony ho bebe kokoa mivokatra azo. Ny teknika mila tsaraina ringaroa. Tena zay mihitsy. Ka lera mily koa neny tena kizitina rangaty. Zamba tsy fanomezantsiny zany raha lody zao nga efa nahafantatrareo fepetra ilaina amin'ny volo-tsaramaso de ampiaro aloha mariny zany Razefa. Eny andeha hiverina any an-tanàna aloha nazava amin'ny ramatoa hoe mino fa tsy mbola tara ngamba raha izao zao ze tsy manao ihany tsy maharaka raha lody tsy mbola tary miakina amintsika ihany io. Mbola tsy vita ny resaka fahotohizana amin'ny manaraka raha tantika makingay misaotra Razefa. Ho avy mihitsy fa tena hanamboatra programa mihitsy io. Tongavy aizandray ny ahitako ohatr'izao. Isakafo kely aloha fa
somary tarafihinanana kely ay ve ohatr ka mazotoa ary izy zao koa vo somary misokatra le vavony am'izany resaka zany ko dia mazotoringa andenga averina kely le fomba fikarakarana ny tany sy ny famafazana ny masom-boly voalohany indrindra dia ararakitsika milohan'ny asana ny tany aloha ny zezipahatra dia asaina lalina ny tany dia alevina tsara ny anatin'ny tany ilay zezipahatra dia potipotehana madinika amin'ny angadiny bainga rehefa vita izay ka mafy isika dia atao volo manara-tsipika ny tsaramaso 20 cm eo zany ny elanelan'ny tsipika tsirairay dia amin'iny no ametrahana ny lavaka na amin'ny manaraka ny lavany zany io na manaraka ny sakany dia 20 cm ny elanelan'ny tsipika dia ny alalan'ny lavaka izay ametrahana n'ilay voatsaramaso dia eo amin'nyrokatra amin'ny 3 cm eo dia voatsaramaso 2 isan-davaka ihany no atao anatin'ny lavaka tsirairay arahantsika zezipahatra masaka tsara eran'ny tanana tadio tsara fa ny masom-boly dia tsy maintsy voafantina tsara no afafy raha tiantsika ny hita fahombiazana eny ary raha tiana zany ny hampahomby ny fambolena tsaramaso dia misy ireo fepetra tsara arahana manentana antsika ary hanao fampiarana rehefa mamboly tsaramaso dia samy hotahian'Andriamanitra daholo ny asan'ny tanantsika tsirairay avy na manao samy mahasinaritiana no nandrindra ny lafin'ny teknika fanjakosany nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana teto nisaotra ny ekipa tsirairay na hatomombana izany tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andreny Tantsoa akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotranao koa tsy mandisy fotoana amin'izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fandaharany feon'ny fanantenana izay mandeha amin'ny alalan'ny onjapeo samihafa maneran-tany ny teny malagasy no arahinao ary azonao ianona amin'ny fomba samihafa akoatra n'ireo onjapeo izay miara-miasa aminay ary mandefa ny fandaranay amin'ny teny malagasy dia eo koa ny facebook amin'ny alalan'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana awr feon'ny fanantenana raha manokatra an'izay ianao ao amin'io pejy facebook io dia afaka miaino sy mamerimberina miaino ireo fandarana izay enonao takan'izany koa ao anatin'ny site web na ny tranokala-pifandraisana amin'izao adresy izao awr.org awr.org na feo fanantenana.org feo fanantenana.org samy ahitanao ny fandarana amin'ny teny malagasy sy ireo fandarana hafa vokarin'ny awr amin'ny teny pirenena mihoatra ny 300 ireo izay mandrakotra ny tany rehetra eny ary miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa manasanao mba hanovo ny tombotsoa amin'izao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra izao ny didy mikasika ny fitsarana no lohateny lehibe hojerentsika amin'itian'io ity ny didy mikasika ny fitsarana rehefa vita ny famoronana ny zavatra rehetra
sy ny olombelona tamin'ny andro fahenina dia mbola namorona andro iray hafa Andriamanitra, azo najanona teo amin'ny andro fahenina izany, fa namorona andro iray hafa izy, andro hafa kely satria tsy andro hiasana intsony zany fa andro hitsaharana, kanefa ny foronony. Inona ary ny antony? Tsaroantsika ny teny nataon'Andriamanitra taorianany namorona ny olombelona hoe tsara indrindra ireo zavaboary nohariny. Tsara indrindra. Tsy ampy anefa izany raha tsy nasiany vato fantsika mampiorona mafy ny asa rehetra nataony. Ny farana tamin'ny fitsaharan'Andriamanitra sy ny fitahiana manokana ny andro fahafito na ny sabata ny famoronana. Ny Baiboly Katolika dia manipika mazava tsara mahitsy fa ny andro sabata dia sabotsy. Zao no voarakitra ao amin'ny Genesis 2:7. Genesis 2:7 mikasika an'ity andro anankiray no foronon'Andriamanitra ity, kanefa no foronony mba hitsaharana fa tsy hiasana. Genesis 2:7 Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronony tamin'ny nanaovany azy. Tsy vitany hoe no foronony fotsiny io andro fahafito io, fa no tahiny manokana, no hamasininy, no hoe no hamasinina dia natokany hiavaka amin'ny andro hafa rehetra. Hitantsika araka izany fa ampahany lehibe ao amin'ny famoronana nataon'Andriamanitra ny andro sabata. Zany mihitsy aza no azo lazaina fa faratampo ny famoronana. Namorona fitsaharan'Andriamanitra dia nomeny toerana hitsaharany amin'ny asa mandrarafanao ny isan'andro ny olombelona, ny ankonany Adama sy Eva tamin'izany fotoana izany. Ary iarahany tsahatra teo akaiky ny mpamorona izany. Azagaga isika raha halany Satana io andro io araka izany, satria tia no foanana ao anatin'ny saintsika ao fa Andriamanitra ny namorona antsika sy izao tontolo izao. Rehefa tafiditra teto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity ny fahotana, vokatry ny safiditsika olombelona ihany, dia nanimba sy nanova ny zavatra rehetra izany. Tsy nisy tsony ny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra, tahaka ny nataony teo amin'ny Saedena tamin'ny Adama sy Eva. Fiterahana marary eo amin'ny vehivavy, asa mafy na milahy na mivavy, fifandraisana moratapaka sy marefo ary mikirotana, zany no zava-misy, ary fahoriana mitohy hatrany no manjary misy eto amin'ity tontolo lavo ity. Langa be ny lazainy Satana hoe tsy ho fatsy akory ianareo, fa faty moka mikararana ny vokatry ny fahotana. Kanefa na dia ho anivon'izany aza dia mitoetra trany ilay sabatan'i Jehova. Azadiny fa any Jehova izany fa tsy antsika olombelona, saingy nataony ho antsika. Sabata izay tandindona maharitry ny namoronana antsika, ary tsy vitan'izay ho hitanao amin'ny fiarahantsika mianatra aoriana kely eo, fa mirakitra fanantenana izany sabata izany, mirakitra teny fampanantenana na teny fikasana ny amin'ny fahafahan'Andriamanitra hamerina amin'ny laoniny indray ny zavatra rehetra, ny amoronana antsika indray, ny ahafahantsika manomboka fiainana vaovao indray, raha manaiky ilay planina napetrany hamonjena antsika isika. Ilaina mihoatra noho ny tamin'ny fotoana tsy mbola nidirany fahotana aza ny sabata amin'izao fotoana izao, satria mila fitsarana mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra ny isika. Sa ahoana? Raha nila ny fitsarany sabata Adama sy Eva talohan'ny fahotana, movy ianao mihevitra fa tsy lehibe lavitra noho izany ny ilantsika an'izany taoriana ny idirany ota, izany hoe amin'izao fotoana izao. Mario tsara fa taona maro tao teoriana, rehefa nanafaka ny zanany tamin'ny fanandevozana tany Egipta Andriamanitra, izany hoe nanafaka ny zanak'Israely izany dia nampatsiahiviny azy ireo indray ny amin'io andro fitsarana manokana io, izay nanamarika voalohany ny fahafahan'izy ireo tamin'ny zioga ny fanandevozana tsy nisy fitsarana nandritra ny 100 taona mahery. Manasanao nge hamaky izay voalaza amin'ny Exodosy 20 hoe Exodosy 20 andiny 2 7 ary 7 ka hatramin'ny 1 ambin'ny 10.
Exodosy 2:2 sy ny 7 ny 9 ka hatramin'ny 11. Zao ny Jehovahandriamanitra ao izay nitondra anao ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano na handevozana. Aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ka izy kosa neny nanafaka an'ireo olona ireo ary tsy ho afaka atao ireo raha tsy nafan'Andriamanitra dia taoriana ny fanafahana no ny lazany hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. 15 Matserova ny andro sabata na masina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro 7. Ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao. Fa henemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Zany no nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Jereo tsara fa mifamatotra akaiky izany ny fanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana sy ny fanajana ny didin'Andriamanitra. Ary tsy pio manokana ao anatin'izany ny famerenana indray an'ireo zanak'Israely voagejana nandritry ny 700 taona ireo amin'ny fanajana ny sabata. Satria tsy afaka nanao an'izany izy ireo nandritry ny fanandevozany. Ny olona afaka arak'izany no manaja ny didin'Andriamanitra. Ny olona afaka no manaja ny sabata. Isa-sabata dia miantso antsika atsiaro ny andohantsika Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'io didy io. Zava-dehibe izany fampatsiahivana izany satria mora manadino anesika olombelona. Sa tsy marina izany? Satana sy ireo mpanaraka azy dia miezaka manapotika ny sabata satria halan'izy ireo nge ny fahatserovana fa Andriamanitra mpamorona no namorona antsika. Avy amin'izy ireo ny fampielezana ny fampianarana fa kisendrasendra vokatry ny hery tsy misy aina hono no ny forona antsika olombelona. Hery tsy misy aina tsy mihevitra antsika ary tsy mahita akory no nampisy antsika dia izany ve no namorona antsika. Nefa amin'izao andro ny fandrosoan'ny fahalalana izao ve dia mbola izany ihany no henoana? Tsarovy fa zavaboary no ariana araka ny endrik'Andriamanitra isika ary izany no nampisy vidy ny asa ianao fa tsy ny fampianarana maivamaivana izay manahivaiva antsika hoe tonga kisendrasendra tety. Ary izany fampianarana izany mahatonga ny olona anao tsinotsinona ny tenany sy anao tsinotsinona ny hafa ka kisendrasendrako ry mpiara-mianatra amiko. Ambony dia ambony mihoatra lavitra noho izay heveranao azy aza ny tena tombambidinao satria Andriamanitra mihitsy ny namorona anao. No ariana mba hanana fifandraisana etidiety aminy isika dia amin'ilay mpamorona antsika. Na dia nandevozona azy ireo Israelita ary natao tahaka ny tsy nanana tombambidy mihitsy dia natsoin'Andriamanitra isa-sabata tamin'ny fomba manokana izy ireo mba hatsiaro ny tena maizy azy izay voary no ariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ka manomboka izao ary dia aza donoina fa ny olona no afahana tamin'ny fahotana no manaja ny didin'Andriamanitra. Lalàn'ny fahafahana no ilazan'ny apôstôly Paoly andreo lalàna ireo ao anatin'izany ny sabata. Ary ny tombambidinao dia amin'ny maha-olona ny fironon'Andriamanitra anao. Ka ajao izany tombambidy izany. Tsy miankina amin'ny volany apostinao ny tombambidinao fa miankina amin'izay fifandraisanao tsy tapaka amin'ilay Andriamanitra namorona anao izay. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.